Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah antsika dia iresaka mahakasika tontolon'ny nofy. Misy amintsika mametraka fanontaniana hoe ahoana no ahafantarana ity nofy ity dia nofy marina avy amin'ny tompo Allah, tsindrimandry sy afatra avy amin'ny Allah, sa hoe ity nofy ity nofy ririnina izay avy amin'ny devoly sy ny fandrebirebena avy aminy. Ireo manam-pahaizana mahakasika an'izany nofy zany dia nametraka fepetra anankitelo mba ilazana fa hoe izany nofy zany dia nofy marina. Voalohany, rehefa nanofy ianao dia tadidinao avokoa ny zavatra rehetra izay nofisinao nandritra an'izany alina na fotoana izay natorianao izany. Mila tadidinao nanomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny tsipiriany izany nofy izany. Fa raha misy ny adininao dia tsy nofy marina zany, no sady tsy tsindrimandry avy amin'ny Allah fa mety fandrebirebena avy amin'ny devoly. Ny teboka faharoa kosa dia tsy mila misy fandraisany amin'ny fiainanao andavanandro na zavatra ataonao isanandro ilay nofisinao. Ohatra, nikarakara pasiporo anao, na nikarakara visa, na nikarakara hividy trano, dia tao anatin'ny nofy hitanao anao nikarakara an'ireo zavatra ireo, na ihany koa nividy trano, zany hoe azonao nofy ny zavatra izay iainanao isanandro, zany dia tsy nofy marina. Fa zavatra izay tsy mifandray amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy no miseho amin'ny nofy, zay voalazaina hoe nofy marina izany nofy izany. Ny teboka fahatelo dia tsy lava fa fohy izany nofy izany. 10 segondra, 20 segondra, farany lava dia 30 segondra. Fa tsy sanatria manofy ianao mandritra ny adiny iray, adiny roa, na mandritra ny alina manontolo manofy ianao dia miasa loha be amin'izany nofinao zany. Na misy ihany koa ny olona matory dia mifoha, verina matory mitohy izany nofy izany, dia tsy tafiditra anatin'ny nofy marina izany fa nofy ririnina avokoa izany. Fa ireo fepetra telo ireo raha ohatra ka feno tamin'ny nofinao dia marina ary tsindrimandry avy amin'ny Allah. Voalohany tenenitsika teo dia tadidinao avokoa ny zavatra izay nofisinao. Faharoa, tsy misy fandraisana amin'ny fiainanao andavanandro ny zavatra nofisinao, ary ny fahatelo, fohy dia fohy izany nofinao izany. Fanamarihana ety am-pamaranana, raha mahita nofy tsara ianao dia tantarao amin'olona azonao itokisana izany sy olona izay tena namanao, ary mangatady ho amin'ny Allah mba ho tanteraka izany. Raha nofy ratsy kosa ianao dia tazomo ho anao irery ary mangatahanao dua amin'ny Allah mba tsy ho tanteraka izany. Zay no voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy, ary zay ihany koa ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola maro no zavatra izay ho zaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.